fa nijanona nanomboka androany ny fihetsiketsehana nataony sindika ny mpiasan'ny postra malagasy ary niverina avokoa ny fampandehanana ny asa rehetra ho ny fanambarana nataon'ireo mpitarika sindikala androany. Efa niravina masy ny disadisa nisy teo amin'izy ireo sy ny minisitra PI satria neken'ity farany avokoa ny fangatahany rehetra raha ny fanambarana hatrany. Lahara-pahamehana amin'izany fiaraha-mametraka ny sata amin'ny feny postra sy ny fametrahana ity orinasa ity ho ratsa-mangaika ny ministera hatrany fa tsy sarahana. Vita androany moa ny fifanaova-tsy ny fifanekena nataon'ny ministera sy ireo sindikany mpiasa ao amin'ny postra malagasy taorian'ny fitokonana naharitra 2 herinandro izay nataon'izy ireo. Itiana Malala, Antrinena sy Daniel Efano nanao an'izay fanatetin'izay. Nanala ireo sora-baventy milaza fitokonana nipetaka teny amin'ny rindrina tao anatin'ny tokotanin'ny postra sy Antaninarenina ireo sindikany postra androany. Tapitra mantsy ny hetsika nataon'izy ireo raha nambarany taorian'ny fionana tamin'ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Iravina ary nekena avokoa mantsy raha ny fanazavan'izy ireo. Ny fangatahana nataon'ireo mpitokona izay antony nanaovan'izy ireo fihetsiketsehana. Totosandroany maraina ny fanaovantsony ny fifanarahana teo amin'ny rontota sy ny faneken'ny ministra ny fangatahana ireo sindikany mpiasa ireo. Manomboka izao zany dia niverina miasa zato isan-jato ny hiodinan'le asa atao amin'ny postra ato ny fanaraka ny rototo fa tsy nisy najanona na iray aza ireo teboka sivy no tanisainy ny sindika niarahana ny dinika niaraka tamin'ny andriamatoa minisitra tamin'ny alina. Ao anatin'izany ny statut ny postra zany ny fanarahana ny statut fa hiaraka amola vola io resaka statut omena ny postra malagasy io satria anisan'ny teboka zay na fanafana io resaka statut io nandritra n'ireny le fanehoan-kevitra teto reny. Nodinina tao koa le resaka hoe privatisation sa filialisation. Ao anaty SNI ao dia tolo-kevitra nomeny avy ety amin'ny syndicat hoe filialisation no ekenay fa tsy privatisation. No siniavina zany zavatra zany Ratsahivina dia ny 30 jona no nanomboka ny fihetsiketsehana ireo sindikany mpiasan'ny postra noho ny tsy fitovian-kevitra nisy tamin'ny sy tamin'ny ministra ny postra. Tsy voaresaka kosa ny mahakasika ny fahalalana ity ministra ity izay isan'ireo mitakiny ireo mpitokona.